Fotoana andehanan'ny fandarana kolontsara tokoa izao tonga soa indray miarabanao ary manasanao anaraka anay hatramin'ny farany. Ifampizara kanto sy zavatra mahafinaritra isika eto anatin'ny fandarana izay andraisana vahiny hatrany moa izany mazava ho azy mitondra izay zava-kantony sy ny asa tanana izay. Ny sary, ny tantara an-tsary izay no lohahevitra iompana ny fandarana indray ho amin'ity an'ity ka andeha ary ho raisina avy hatrany ato anatin'ny portrait ny vahinintsika. Misoa dia miarahaba ny mpijery ihany koa. Tany amin'ny kolontsara antsehatra tomefy-kanto isika niona farany raha toka 12 taona lasa izay no nionana voalohany tato anatin'ny fandarana. Salama tsara ve inona ny vaovao izay elo izay? Salama tsara ny vaovao misy amin'ny mpanao tantara tsara ny tena moa zany sy mpanao sary dia ny vaovao moa zany dia mifandraika amin'izay boky izay ny tena vaovao ako aloha zany. Ny setry ny sary sy ny tantara an-tsary no tena ahafantarana ny ity vahinintsika ity. Rindra Razafindrabe no tena anarako. Lavabe raha tonoana daholo fa izay fotsiny fa Riri no alalana anahy mpanao sary sy tantara an-tsary anahy. Efa nisehatra teo amin'izay tontolon'ny sary sy tantara an-tsary izay raha ny natao hoe niditra teo amin'ny sehatra Matianina angambana nanomboka tamin'ny taona 24 teo. Ny alalan'ny olona ny Riri indrindra ihany koa dia ny amin'ny mampanao sary an-gazety azy, sary hitatra politika moa no tena ataony. Eny manao sary hitatra, manao sary sensibilisation, ho anna sensibilisation sy resaka communication zany ataoko daholo. Dia ny tontolon'ny tantara tsara moa zany mazava ho azy, iny ny tena nisy anahy hatramin'izay foana ary tsy adiniko fa iny zany tena ataoko aloha. Misy fotoana nanao portrait fa najanona, tsy hoe tena hoe najanona fa tsy dia tena nilona loatra tamin'ny portrait na ny resaka hoe tableau fa tena nirona kokoa tany amin'ny resaka caricature bande dessinée, izay ny tena misy anahy. Miara-miasa amina organisme sy gazety maromaro ny tenany. Mpanao sary an-gazety moa zany mitovy amin'ny mpanao gazety ihany izay fa ny fomba fanehoana azy fotsiny no hoe samihafa hoe sary no anehoana ny vaovao. Iny zany ny zavatra voadiniko tamin'iny nisy ny fivoarana araky ny resaka teknika aloha zany sy ny resaka ina moa resaka fanehoana an'ilay izy zany resaka hevitra. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny resaka tantara an-tsary nisan'ny zavatra hitako tena fivoarana teo amiko aloha zany tamin'ny resaka tantara an-tsary dia ny fanaovana tantara. Raha taloha mbola niaina fotsiny tamin'ny famoronana tsotsotra dia taty aoriana efa miezaka mitady an'ilay mitady zavatra vaovao, fomba fitantarana vaovao, manintona kokoa ny olona, mitady karazana ataoko anaty farangisosina hoe inspiration, aingam-panahy vaovao zany mifototra hatrany amin'ny fiarahamonina malagasy. Hatreto dia ny fiarahamonina malagasy tokoa ny tena nivozan'ny Riri ny aingam-panahiny. Tao anatin'izay fotoana izay dia nianatra teknika maro ary ny asany amin'ny mampanao sary azy dia nahazo mitraikefa vaovao hatrany. Teo ihany koa etsy andaniny miditra amin'ny lafiny numerika zany. Tao anatin'izay 10 taona izay dia tena nianatra be nampiasa ny fitaovana numerika, tablette graphique zany. Anisany manampy betsaka na amin'ny resaka asa ilay izy amin'ny asako andavanandro amin'ny mampanao sary anahy. Ohatrany hoe tsy mety raha vao tsy manao sary hoy Riri izay. Misy fotoana ohatrany hoe mijanona kely, ilay mijanona kely tiako tenenina hoe maka-pause satria ilay izy rehefa lasa asa dia mitovy amin'ny asa rehetrarehetra ihany indray hoe mandreraka.
dia misy fotoana maka pause kely dia nefa le pause kely iny ohatrany tsy mety raha tsy mandray zavatra kely ihany indray raha mahita carnet kely mipetraka kely nohatra izany dia lasa mandray ihany dia manaonao sary eny na sary tsisy dikany loatra ary fa hoe mba juste hoe manao kely mamoriporona kely zavatra kely eo fotsiny. Ny anisan'ny tena mahatamana ihany koa dia mahita fivoaran'le izy amin'ny lafiny ankapobeny zany amin'ny ankapobeny raha mijery ny fivoaran'le izy maneran-tany ny fahitana ihany koa fa misy olona be da be liana amin'le fanaovana sary sy tantara-tsary dia zany lasa ohatrany hoe mahatamana ohatrany hoe vao may mampitehanao an'le izy foana ohatrany hoe raha mihaino mozika ianao dia ohatrany hoe satrinao hihaino foana dia ohatran'izay le izy hoe le fitiavana le izy manombona zay le hoe passion zany tena marina. Anisan'ireo nanangana ny fikambanana tantsary ny tenany tamin'izany tany amin'ny taona 2021 tany ary nanamarika azy ny fiarahana sy ny fifampizarana tamin'ireo mpanao sary tao izay fikambanana anisan'ny karakara ny hetsika Gasibule. Be da be nanamarika anahy anisan'ny nanamarika anahy indrindra festival Gasibule tamin'ny fotoana androny. Festival Gasibule Patsihivina ihany ho an'izay tsy mahafantatra hetsika ho an'ny tantara-tsary malagasy izy io ny ombonan'ny karazana centre culturel vitsivitsy eto Antananarivo dia nirahana tamin'ny mpanao tantara-tsary malagasy dia nisy ihany koa ny mpanao tantara-tsary avy any ivelany moa niarany ombona taminay teto nandritra ny taona vitsivitsy nisy ny festival io dia anisan'ny zavatra tena nanamarika anahy io festival io satria io ny anisan'ny tena nanosika anahy hiditra kokoa matianina tamin'le sehatra na tamin'ny sehatra ny tantara-tsary zany ary anisan'ny nahitako asa nahitako karazana marché tamin'ny resaka sary dia io zany tena anisan'ny nanamarika anahy. Nanamarika ihany koa ny fandalovana tato amin'ny kolotsara nanaovana an'le fampiratiana ny rahana tamin'ny kolotsara tamin'ny taona vitsivitsy lasa zay le 10 taona ny kolotsara dia reny anisan'ny nanamarika daholo reny ary indrindraindrindra ny famoahana boky vitsivitsy ary anisan'ny horesantsika eto moa le boky anankiray vao nivoaka farany. Mbola horesantsika rehefa avy eo tokoa izay boky navoaka ny Riri izay izay mitondra lohateny hoe fanambin'ny rizakely. Fa ny fizotry ny fanaovana tantara an-tsary ny momba izay indray no zarena amintsika manaraka eto ato anatin'ny Arakasa. Zavatra ataoko eto dia amorona tantara-tsary kely anankiray page anankiray mampime kely ary zany eto dia izao zavatra ataoko izao zany zao ny atao hoe crayonné na esquisse moa zany ny lalana andalovana amin'le izy zany hoe ny processus moa zany zay filazantsika anazy misy le hevitra hoe inona le ho tantaraina dia raha ny tena marina raha ohatra hoe manao tantara-tsary feny dia mbola misy lalana be da be hoe manao découpage na scénario sy ny tariny fa ity moa zany zavatra kely anankiray fotsiny dia mbola misy manao étude na personnage inona fa eto tsika anao zavatra tsotsotra dia tsy voatery hoe mandalo amin'izay ana rehetrarehetra izay fa ity le crayonné dia ho ataoko ancrage izy rehefa avy eo ny couleur tsy couleur amin'ny vatany eto fa ho ataoko amin'ny ordinateur rehefa any amin'ny toerana misy anazy zany. Dia zay le ho ataoko eto zany ho asehoko anareo ohatran'izao le fanaovana le tantara-tsary rehefa miresaka tantara-tsary moa tsika dia tsy vitany hoe sary izy io fa tantara sy sary zay foana no tsara atao an-tsaina zany misy tantara dia misy sary izy io mitovy amin'ny resaka cinéma ihany amin'ny lafiny iray hoe misy lafiny famoronana tantara
dia ny réalisation amin'izay no iny le atao sary iny de mitovy amin'izay ihany ny bande dessinée dia misy an'izay zany tsy maintsy hoe arahana, misy olona zany mamorona tantara dia misy olona manao an'le sary, afaka olona samy hafa manao an'ireo fa nefa ny afaka olona mitovy ihany koa. Misy ary anie tena hoe na ny mandoko an'io ary mbola hafa ndray, misy tena hoe samy manana ny anjara asany, mety hoe na ny manao ny storyboard an'io ary mbola hafa mihitsy. Dia zay zany misy fifehezana zavatra be da be ao anatin'le izy, dia zay zany mila fantarina daholo. Kanefany tsara ho fantatra fa ny tantara tsara dia anisan'ny karazana zavakanto azo ataon'olona anankiray ihany koa nefany dia fa izy fotsiny hoe le olona anankiray mila mahafehy an'le zavatra rehetrarehetra. Dia ohatrana manokana zao miezaka mifehy an'izay ny any amin'ny couleur eny manao couleur ihany fa iny indraindray no somary tsy hoe mahakamo zany fa tsy dia tena hidirako be loatra fa rehefa afaka dia manao, fa rehefa tsy afaka, rehefa tsy tratrako dia tsy zaho manao couleur an'io fa misy olona miara-miasa amiko. Dia zay ohatran'izay fandehan'io ity ataoko eto ity zao rehefa vitantsika rehefa vitako zany le crayonnette io dia miditra amin'le hoe ancrage io moa zany samy manana ny teknikany io fa ny bande dessinée koa tsy voafehy be amin'ny hoe tsy maintsy hoe dessin à l'encre fa io ny bande dessinée afaka atao io na aquarelle ary io na crayon fotsiny ary io rehefa sary dia mety atao bande dessinée, anaovana bande dessinée rehefa style de dessin fa io moa zany ohatrany nazatra fotsiny le hoe dessin à l'encre le bande dessinée dia zay fa mivelatra be io. Za zao eto pinceau ny ampiasaiko fa za mampiasa zavatra be da be, mety hoe mampiasa plume, mety hoe mampiasa karazana feutre, za koa mampiasa aquarelle tsy indraindray manao ina moa manao crayon koa, manao fusain fa ty aloha zany anisan'ny tena mahazatra anahy manao ancrage au pinceau ty. Dia zay no ataontsika eto. Ny antony dia satria ty zany ny tena fataoko amin'ny andavanandro ankoatran'ny tablette graphique. Iny moa zany tsy afaka nentina fa somary mavesabesatra koa le fitaovana. Dia ity aloha zany ny asehontsika eto ty. Tena mikontany resaka traikefa satria raha tsy mitovy mihitsy ny hoe olona nanao an'io tao anatin'ny taona vitsy hoe fotoana fohy sy ny hoe efa nanao an'io tao anatin'ny taona maromaro. Ohatrana manokana zao hitako ny fivoarako tao anatin'izay fotoana zay satria taloha mbola mikaviviana manao an'ity. Za zao ohatra anahy taloha za tsy nanao style humoristique zany le mampime kely ohatr' zao zany fa tena niaina be tamina tantaratsary, tamina karazatsary réaliste. Le réaliste zany le hoe mifanakaiky amin'ny tena izy. Dia tateoriana nefany tao anatin'le tsena ihany koa, io zany kontiko ny resaka tsena ny tena marina hoe misy zavatra tediavin'ny tsena hoe zavatra ohatr'izao ny tediavinay hoe somary mampime kely na ohatr'izany. Dia ilaina zany mafehy karazana style. Ho anahy manokana zany zao ny zavatra tsy ataoko tsy haiko, tena teneniko aloha fa tsy haiko mihitsy manao manga, tsy haiko iny satria za ndray tsy de tena hoe mpakafy manga loatra. Misy any ny tiako fa tsy izy rehetra. Dia zay tsy tena aizako an'iny fa rehefa misy mitady aloha mety hanandrana ihany angamba.
be zany le idéan'le hevitra ho tantaraina aloha voalohany indrindra ny miainga. Io hevitra io ndray mety miainga amina tranga niseho na tsy fantatro na mety miainga avy amina personnage, mety hoe misy personnage tonga ao an-tsaina hoe za tia hanao tantara mombana olona ohatr' zao de ndraindray le izy miainga am'izay hoe te tantara fiainan'olona ohatr' zao na hoe karazan'olona nisy fotoana zao taloha zao zay nanao traité be resaka sujet na resaka hoe fahasembanana de te tantara fiainan'olona manana fahasembanana ohatra zany de miainga am'izay le izy hoe ahoana tokoa moa de ny akabiazany inspiration de zay daholo hoe miainga amina fiainana olona de zay. Resaka politika za taloha tena tsy nentina nanao anazy io mihitsy tsy haiko inona ohatrany hoe tsy haiko hoe tsy te hiditra fotsiny fa rehefa tafiditra tamin'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny voalohany raha tantaraina kely de tamin'ny nanao gazety tamin'ny voalohany de tsy nentina nanao an'io fa critique sociale ny tena nataoko tamin'ny voalohany. Anisan'ny nahalalan'ny olona anazy zany tantara tsara hoe ambalakisoa zany. Ambalakisoa io critique sociale mbola tsy nisy tsony moa iny boky iny fa mitantara fiainan'ny fiarahamonina malagasy le izy somary najanona le izy tateorina noho ny antony be da be hoe nisy tsy nazaka aloha tena marina le tsorina fa hoe nisy tsy nazaka n'izay kritika zay hoe la zany de atao lakisoa zany zay ohatr'izany fa nefa naza manokana ny misy kritika ny tenako ihany ao anatin'le izy fa tsy hoe ny olona ihany no kritikeanao anatin'le izy fa naza ihany de tateorina rehefa niasa teo anivon'le fanaovan-gazety zay de niteny ary ny lehibe izay mpanao sary ihany koa tao anatin'izay sy nisy mpanao gazety mpakafy sary hitatra hoe elahy manana letaleta manao an'le any minona raha manandrana de nanandrana nanao an'le izy de hatramin'izao tsy afaka. Anisany ihany koa moa zany nanosika ana hoe anao an'izay tsika olo-pirenena de mila misy an'izay participation zay hoe fitenenana amin'ny zavatra tsy mety raha ohatra hoe zavatra tsy mety le atao tena koa efa nahazo an'izay titre tsotsotra zay hoe mpanao gazety eny tsy hoe tsotsotra moa zany fa efa nahazo an'izay titre hoe mpanao gazety zay ihany koa journaliste caricaturiste mana carte de presse zay. Maro ireo boky izay efa navoaka tao noho ny arahan'ny asa tamina mpanoratra sy mpanao sary namana atao ihany koa no navoaka ny irery andeha horesantsika anisan'ny ireo ary eto anatin'ny tafakanto. Ety Mangaranambohy be ity tokoa misy anay amin'izao fotoana izao ato amin'ny atelier d'art mandrakizay misy zavatra mahafinaritra be izay mbola hoentinay aminareo eto amin'ny fandaharana kolotsara ihany tsy hoela fa andao aloha resadresaka nyreto asa tanan'ny rireto vokatry riry moa zany izay anisany nanamarika azy izay mahatonga hoe hotsongaina manokana misy valo izy reto riry andao izy no hanomboantsika azy ary aloha reny aminao reny ye reto ny hanomboantsika azy ty zany boky tantarantsary niarahana mpanao tantarantsary vitsivitsy tao fikambanana tantsary izy ity livre ensemble
navoaka tamin'ny lay événement francophonie tany 2016 izy ty anisany nanamarika na manokana nanaovana anazy ty satria somary rotoroto kely kanefa tafavoaka ihany araka ny eritreretana azy dia ity tantaran'ny olotsambatra Lucien Botovasoa navoaka tamin'ny fananganana olotsambatra azy niaraka tamin'ny édition Masindapoly mirakitra ny tantaran'ny Lucien Botovasoa moa zany le izy nisana finaritra na koa nanao anazy satria akoatran'ny témoignage azy dia misy aim-panahy ao anatin'le izy ho ana manokana izay katolika ihany koa zany dia mety tamin'ny be nanao izy ity koa dia anisan'ny tantara tsara tena nanamarika be anahy nanao anazy satria izy ity dia témoignage ihany koa fijoroana vavolombelona nataony Anja zay ny anaran'le olona nanao témoignage atao anatiny ato zany tena nisy zany tantara nalaina tamin'ny tantara tena nisy pejy maizina ny lohateniny natao hoe pejy maizina satria amin'ny tantara pejy maizina niainan'le olona le izy niaina fiainam-pitiavana feno herisetra zay ny azo amezana azy dia ny fomba fitantarana anazy novaina natao tsy tena le niainany fa natao foronina zany fa le tantara no niainga tamin'le tena niainany dia tohizatsika ihany le izy ity sy ity no resako manaraka ireto boky reto dia efa nisy tamin'izaho le vahiny tato amin'ny kolotsara tamin'ny fotoanandro bête penseur animosité amin'ny teny frantsay izy reto somary delira kely delira tiako tenenina satria amin'ny mampanakanto ihany koa dia misy kely an'izay ihany koa tantara tsara mampime kely somary le bête penseur moa zany tena nazaho mamaky azy ary ndray mbola mieritreritro hoe atala mihitsy aty moa zany nahitako an'izany zavatra zany nahitako an'izany aingam-panahy zany satria dia tena ohatrany hoe somary fampimezana amin'ny mabety azy dia tena bety le izy penseur le izy kanefa ny penseur ihany koa mampieritreritra ihany koa le zavatra teneniny ndraindray mikasika ny fiainana en général reto zany zao miverina disponible indray miverina disponible indray izy rehefa mijanona nandritra ny taona maromaro dia naveriko navoaka satria sady nafinaritra anazy izy misy olona tady ihany koa dia zay natonga nazy navoaka itony anisan'ny vaovao be tamin'ny heritaona izy itony navoaka ry mafiady dia irainje dia tena blagy amin'ny maha irainje azy zay mihitsy moa nanaovako anazy hoe irainje iray le izy satria isaky ny page anankiray zany anankiray blagy ray dia zay mahatonga le izy hoe irainje somary blagy natao tamin'ny gazety nangonina natambatra ho boky anankiray ohatr'izay ihany koa ty fa ity anankiray ity sady blagy ry mafiady ny titrany ry mafiady boky voalohany izy ty adiny fiainana zany hoe tantaran'olona mafiady zay le teneniko hoe za avy amin'ny inspiration ko dia avy amin'ny fiarahamonina malagasy dia tantaram-piainan'olona somary feno savoritaka kanefa mahafinaritra indraindray le zavatra teneniny mahatonga saina ihany koa satria sady misy resaka politika kely atao anatiny misy resaka ino moa resaka fiainan'ny mpianatra eny amin'ny université tsy ndraindray tsy mipainitra kely zay moa le mampanao sary hitatra koa ndraindray dia ireto no resahako farany ity aloha no resahako satria koatra mampanao tantarantsara dia manao sary za tsy dia tena nanao sary ho ana boky ho anankizy fa nisany vitsivitsy ary ty anisany ary anisany tena nanamarika anahy izy ty dans les yeux de bébé boky ho anankizy ny vononranala ny texte dia zany nanao sary édition Edirara dia anisany nafinaritra anahy izy ty dans les yeux de bébé tantaratsary tsy tantaratsary moa zany fa livre illustré anisany hoe mampianatra ny zazakely ny ankizy lahy kely ampo fa tsy hoe andeha naizanaiza zany fa anaraka zay lalàna zay hoe atony fanaovana azy dia zay
sady mampianatra ihany koa zany le izy tia vaovao be ary tiana anisan'ny farany indrindra fanambiny rijakely anisan'ny boky tena nafinaritra anay izy ity rehefa niantso anay le éditeur zay éditeur ao amin'ny hoe Aitsingory io hoe tianao zavatra izy mitantara fiainana tanora malagasy manana nofinofy ny adiady sy ny dingana ary ny fingapingana eny amin'ny fiarahamonina iainana tanora malagasy te hivoatra dia tonga tao an-tsaiko ny ohatrany hoe ny inspiré anahy fiainana tanora malagasy avy any ambanivohitra hiakatra ty Antananarivo Analabaka izy dia misy an'izay le ady tsy maintsy lalovan'izay ny anaran'le tanàna misy anazy moa dia hoe Antanimiady tanàna ny fironiny io fa tsy misy eny mety hoe misy fa ny fironiko moa zany le ato anatin'ity natao hoe Antanimiady satria tsika rehetra dia mbola ty Antanimiady daholo satria misy ady lalovanao zany mba hatratrarana le nofinofy dia itoy aty Antananarivo le fiainany rehefa avy eo fa mbola any Antanimiady aloha izy ity boky voalohany izy ity fa tsy mbola tapitra akory dia nitoy ny mpikarakarana nitoy mihitsiny amin'izao ary tsy mbola ho tapitra amin'ny faharoa fa mbola be da be ny eo aoriana eritreretina hivoaka isaky ny 2 volana na 3 volana eo fa mbola ino moa zany anjaran'ny éditeur no mamaritra an'iny rehefa avy eo dia izay momba nyity izy ity efa nezahana natao kelikely ohatr'izao mba mora sisisika any am-paosy anaty poketra mba hampamora ny vidiny ihany koa izay ny tena tanjony dia ohatr'izay moa zany momba nyity fanambiny rijakely andihany voalohany ity zay mbola ho avy zany manaraka momba ny fanambiny rijakely makasitraka ny ririny tondra nyreto sy nanazava nyreto boky reto misy azonao reto tsy fainany amin'ny tranombarotra somatsara mihitsy izay tranombarotra eny amin'ny librairie moa zany izay boky izay raha misy ririny afatra tianao ampitaina ho ampijery antsika isatsokajany dia mety hoe inona re zay ny afatra aloha zany voalohany aloha mety efa ampijery velona ny tantaratsary malagasy mbola misy ny tantaratsary malagasy raha ohatra hoe tsy dia nahitana tao anatin'ny taona firifiry eny misy ihany amin'ny endrika gazety sy ny tariny fa ny tantaratsary boky dia mbola misy ary izahay mpanao tantaratsary dia miezaka mamokatra ihany koa ka manentana antsika anjifa manentana antsika mamaky boky na dia eo ary ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny resaka tambazotra serasera isan-karazany sy ny film sy ny tariny dia afa ihany koa mamaky boky dia hoaniny izay tanora manana eritreritra hiditra amin'ny sarina tantarantsary dia alao hery fa io zavatra rehefa tianao io dia mandeha ho azy io misy ny asa tsy vitan'ny talenta io fa misy ny asa fikarohana be da be ao anatiny matafita lavitra io raha tsy teny fotsiny tsika farany teo zao nisy namana mpanao tantaratsary zandry mpanao tantaratsary vao nahazo laharana faharoa tamina fananana teto Afrika dia kopahatanana manokana aloha sedra faliery sady arabaina ihany koa dia misy ny éditeur any andafy na eto toerana efa taitra amin'ny talenta atsika eto Madagasikara anisany mana-talenta atsika eto dia tanina zany tsika izay manana izay talenta izay na mpanao sary na mpanao tantaratsary anatona an'ireny le sehatra ohatran'ireny izay ny azo tenena mangasitraka indrindra riry mino fa mbola isy ny fotoana iaonantsika manaraka foanafoana amin'ity tontolon'ny zavakanto ity dia mirary soanao ihany koa misaotra ny vahiny tato anatin'ny fandaharana indray misaotra betsaka misona nasana teto afaliana ho ana foana moa zany no manolotra nyreto zavatra reto mampiseho an'reto hoe reto indray zava-misy dia satria ampiseho anazy foana dia misaotra betsaka dia misaotra betsaka ny atelier d'art mandrakizay ihany koa nandray anay eto haiko fa mampirisika trantry ny mpijery ny fandaharana ireny afatry ny vahiny ireny indrindra moa hoe vahiny efa manana traikefa eo amin'ilay tontolo iseharany no ivahiny ato anatin'ny fandaharana kolontsara
mamerina mpimaso any atelier d'art mandrakizay eny mangarano ambohibe eny misy azy ireo ary dia tena misy manatalenta tokoa ao izay mbola ivahiny tsy ho ela tao anatin'ny fandarana ihany koa sady aloha hevitra hafa mihitsy indray no resantsika amin'izay fotoana izay iverina kely amin'ny vahintsika anio isika dia tsy izany fa iriry ireto sanganasany ireto ary no amaraparanantsika azy ato anatiny altsara ireny sanganasany irireny no mamarana indray ny fandarana kolontsara misy ny famerenana ny fandarantsika ny latsinainy manomboka amin'ny 2:30 ny lakamisy manomboka amin'ny 2:30 dia ny fandarana mandeha isaky ny sabotsy hariva manomboka amin'ny 1:30 raha toa ka hoe te hivahiny ato anatin'ny fandarana ianao dia azo misalasala miantso ny laharana izay misoratra eo ambany io azonareo antsoina amin'ny ora fisokafany birao na ihany koa mifanerasera ao amin'ny page Facebook Mino Sokolo akasitrana ihany koa ny Hermianjaika mampiakanjo ay rehefa mifandarana kolontsara tahaka izao pavillon 658 Analakely no misy azy ireo raha mahaliana anareo ny momban'izay akanjo izay raha sosika rehetra ary amanaraka indray veloma tompoko